fitiaonando nasionaly lalana tokana hahafahana miala amin'izao krizy izao ho ny mpisehatra politika. Fanondranana volamena tsokosoko ilay finiavan'ny fanjakana hiady amin'izany mihitsy misy hoy Serge Zafimahovo. Présomption d'innocence tsy misy fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety hoy ny SMM. Alakamisy 17 volana Oktobra taona 2024 manatitra ny arahaba indray tompokilasy sy tompokivavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao hamanasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao hamanao toy vakana ny fanambarana sy ny fanionkevitra ireo hery misy eto Madagasikara manoloana ny tokony rosoana amin'ny fikaonan-doha-pirenena. Olom-pirenena no sady mpanao politika iray androany no nitondra fanazavana sy fanentanana ny amin'izany. Io fikaonan-doha nasionaly io ihany ho ny fanazavana no ahafahana miala amin'izao krizy maro lafy eto amin'ny firenena izao. Sary sy rindratsara ny Andry Rakotomalala. Mikorotana tanteraka ny fiainam-pirenena ankehitriny, tsy mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena intsony ny fanjakana tsara ny-tantana, miamahanitra ny malagasy ary very fanambola velona ny akamarony. Sesilany ny fitakiana ataon'ny sendika maro samihafa manerana ny Madagasikara. Tsy misy ny fitoniana ara-politika ary mikoroso fahanatrany ny toe-kareny Madagasikara. Very tanteraka ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Izany rehetra izany no tokony araha-midinika amin'ny alalan'ny firesahana andatabatra boribory ho an'ireo hery velona rehetra eto Madagasikara ho ny fanazavana nentin'ny mpisehatra politika. Raha ny malagasy mahita sy mandre ny zava-misy manerana Madagasikara ary fantatry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena raha teo ireny rehetra ireny. Ny fiantraikan'ireny dia mahatonga ny vahoaka miravoravo tanana manoloana ny andraikitra tokony ho raisiny eo amin'ny fiainam-pirenena. Noho izany dia miantso ny eo anivon'ny fotoram-panjakana, dia ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika, ny primature, ny Sénat, ny Assemblée nationale, ny CENI, ny HCC, ny CFM, ny HECDED sy ireo eo anivon'ny rafitra itsinjara-pahefana isan'ambaratongany mba handray anjara mavitrika amin'izany dialogue national izany. Toy izany koa miantso ny eo anivon'ny fanoherana sy ireo toko politika samihafa ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena toy ny fikambanana, ny ONG, ny syndicat, ny société civile, ny fifondronana ny mpandrara sy ny orinasa tsy miankina, ny fiangonana, ireo teknisianina ambony sy manampahaizana isatsokajany na hito toerana na any ivelany, ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo akolafim-pahefana mitana ny anjara toerany eny anivon'ny fiarahamonina mba handrahay anjara ihany koa ao anatin'izany dialogue national izany. Ny dialogue national dia tanterahana tokoa mantsy dia sehatra iray ahafahana mifampiresaka sy mifampiaino hamahana ireo olana sy sakana amin'ny sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena ary indrindrandrindra hitondrana vahaolana mahomby sy taridalana mazava hanatanterahana fifidianana sy ametrahana ny fitoniana eo amin'ny sehatra rehetra. Andalika ondalana lehibe ny firenena afaka volana vitsy ade ny fifidianana izany. Ho sarotra nefa ny anatanterahina fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra raha tsy misy ny fifampitokisana eo amin'ny hery velona rehetra sy ny mpitona fanjakana mikasika ireo fitsipy-dalo rehetra anatanterahina izany fifidianana izany. Marina fa ity dialogue national ity izay ho tanterahana dia tsy natao hanongana-panjakana na hitadiavana seza sanatria fa kosa entina hijerena sy hitonjovana ny tombontsoa ny vahoaka malagasy maro anisa ka hametrahana deny zao ny fitoniana ara-politika na apaisement politika mialoha mandritra ary aorinan'ny fifidianana. Mialohan'ny fifidianana araka izany dia mila mazava sy azo antoka fitsipy-dalao rehetra mialoha mandritra ary aorinan'ny fifidianana ka ny lalam-pifidianana vaovao no hamaritra izany. Eo indrindra no hametrahana ny fifehezana ny apaisement politique et social satria ireo no mitarika fifidianana madio sy mangarahara ka mahatonga ny mpifidy handray anjara mavitrika mandritra ny antom-pifidianana ary indrindrandrindra hahatonga ny olom-pirenena rehetra handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara aorinan'ny fifidianana. Noho izany izay filoham-pirenena ho lany amin'ny fifidianana ho avy eo dia hoekeny rehetra no ho azo antoka fa afaka ampandroso tanteraka ny Madagasikara tsy sakatrakana sy finkampingana ara-politika intsony satria
hiverina ny stabilité politika sy ny paix sociale ka hahatonga ireo partenaire technique et financier PTF na ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola tsy hisy fisalasalana intsony ka hiverina hanampy ity firenentsika ity. Tsy tokony salasala amin'ny firosoana amin'izany sy firesahana databatra boribory izany ny fanjakana raha tena mitsinjo marina ny fiainam-bahoaka hoy ihany ity mpanao politika ity. Eo amin'izay vaovaon'ny politika sy ny fifidianana izay hatrany tsy tomomba na ny fomba fiasa eny anivon'ny fokontany eny amin'ny boriboritany faharoa mikasika indrindra ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana araka ny fanazavany ny fikambanana zagasy androany. Ireo olony se fokontany no tendrena ihany manko no mitarika ny comité local de recensement na ny CLR raha ny fanazavana azy. Romainy Minjanary sy Tahirinena no mitatitra izay vaovao izay. Tsy mitarika intsony ny CLR ny se fokontany raha ny fanazavany ny vomera maleo tena amsana ny fifidianana na ny génie. Tsy izany anefa no zava-misy ao amin'ny boriboritany faharoa hoy ny zagasy. Nosoloan'ny solombavambahoaka izay avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ireo lehibe ny fokontany ao ary dia ireo olony se fokontany no manampy amin'ny fikirakirana ny fanavozana ny lisam-pifidianana. Génie nametraka hoe tsy ny filoham-pokotany intsony mitarika ny CLR zay moa le izy fa ny zavatra hita nefa de le olona mitarika ny CLR mbola ohatrany fofopofon'le filoham-pokotany zay tsy mahazo manao an'ilay fitaritana ny komity io. De dikan'izany mbola le président fokontany ihany no manao an'le izy zany raha izay no fipetrany. Malona izany dia heveriny zagasy fa tokony apetraka ny lalana vaovao mikasika ny fifidianana. Rehefa tonga amin'ny ACC zany lay voka-pifidianana de tokony hisy fampiantsona ohatrany hoe tsy tonga de hoe foana ny tari fa rehefa safidim-bahoaka io de tsy tokony atao ohatrany hoe maivana be ohatran'ireny le izy hoe foanana fotsiny le tariana ohatran'izao satria zao fa tokony hisy lalàna amboarina hoe ny fanafoanana voka-pifidianana bureau de vote anankiray de tokony andalo fitsarana ny amin'ny mpitsara misahana an'izay resaka fifidianana zay raha ataontsika hoe fifidianana de élection de proximité izy de ny tribunal administratif tena hoe mandalo fitsarana mihitsy zany ny fanafoanana safidy satria lafolavitra ary miantoka amin'ny fiandrianam-pirenena ny fanehon'olom-pirenena ray ny safidiny. Lavitra nohon'olona ray mangalatr'omby ny fanafoananao ny safidin'olona anankiray ary anaty bureau de vote tsy olona ray no mifidy fa olona maromaro. Isan'ny antony lehibe ilana ny fikonan-doam-pirenena ny fanatsarana io lalam-pifidianana io. Tsy ny mpanohitra irery no voakasika sy migoka ny tombotsoa amin'izany fa ny mpitondra ankehitriny ihany koa. Ary ambony lavitra ny lalam-panorenana fifanarahana satria ny fifanarahana politika miteraka fandravana lalam-panorenana ohatra dikany ambony lavitra zany zavatra zany miteraka référendum ambony lavitra zany zavatra zany mahatonga le trano tsy orina tsara de raha ikitika ty ambony foana ianao mandeha indray ny roa taona telo taona tonga ny rivotra sy ny karazany mifofofo eo de mirodana io fa ny tokony izy de hoe ifotony mihitsy le fanarenana ny rehetrarehetra eto de zay nidirako am'le hoe resaka concertation nationale. Nitraiviny hatrany fa isan'ireo boriboritany nitrangana alabato amin'ny fifidianana farany teo indrindra fa ny fifidianana solombavambahoaka ny boriboritany faharoa. Endrika nisehoany izany ny fisian'ireo olona ivelan'ny boriboritany mandatsabato tamin'ireo biro-pandatsam-bato teny antoerany. Mamofopofona izany indray ny fizotry ny asa fanavozana ny lisam-pifidianana eny anivony ity boriboritany ity amin'izao fotoana raha ny fanazavana hatrany. Fa mbola tsy mipetraka eto Madagasikara ny tena atao hoe demokrasia hatramin'izao hony avy eo anivon'ny Conseil de la Réconciliation Nationale na ny CRN sy ny antoko UNDD androany nandritra ny fametrahana fehezam-boninkazo tetsy Ambohijatovo nanamariana ny fahadimy taona nahafatesan'ny profesora Zafy Albera izay rainy ny demokrasia eto Madagasikara. Mitohy kosa ny ezaka efa nataon'ny profesora Albert Zafy indrindra fa ny fampihavanam-pirenena izay mifandraika ihany koa amin'ny fikaonan-dom-pirenena Romainy Minjanary sy Tahirinena hatrany. Mbola tsy vita ny tolona amin'ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny CRN androany. Tsy ady ho an'ny mpanao politika irery no fametrahana izany fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny malagasy no mila miady sy mandray andraikitra ipetrahana izany demokrasia izany eto amintsika raha ny fanazavana. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fionana na ny fikonan-doam-pirenena
mba hisoroana ny korontana satria isan'ny fototra iorena ny fametrahana ny demokrasia ihany koa izany. Hatram'izao dia miezaka foana manohy le zavatra nataony mitolona ho an'ny ireo foto-kevitra zay napetrany. Izany hoe voalohany aloha ny resaka fampihavana pirenena iny mbola miezaka amin'iny zany zahay. Faharoa resaka hoe fametrahana ny demokrasia marim-potitra eto Madagasikara. Fahatelo ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mbola mijoro amin'ireo zahay ary fahaefatra dia ny ezaka isen'ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay nge fahitanareo fa nandray anjara foana tamin'ireny fikaondoha rehetrarehetra reny mba hametrahana ny tena demokrasia eto, mba hisiany filaminana eto, mba ino moa zany mba azotsika tsy verimberina intsony zany le krizy. Tokony hapetraka zany rafitra hitantanana ity Madagasikara ity zay mba tsy sitsony reny krizy miverimberina isaky ny misy fifidianana reny. Mahakasika kosa ny tsangamatony ny Filozafy Albert ao anatin'ny parka botanika amin'izao dia nambaran'izy ireo fa noho ny nakianja ny demokrasia azy teo aloha no antony nanekena ity tsangamato ity ho eo amin'ny toerana io. Initialement tamin'ny voalohany nge ty ino mozy ty tena place de la démocratie no anarany ty e. Zay zany amin'ny alalan'izay no nangatany nametrahana ny zity teto ka nekendry zareo tompony andraikitra. Fa zay indray tsy mandidy, tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra sehita teorina, lasa inona fa ny antony nametrahana azy na de fahatsiarovana an'izay fotsiny hoe teto ny place de la démocratie. Tonga nametraka fehezam-boninkazo tetsy Ambojatovo moa ny teo anivony antoko INDD izay antoko ny professeur Zafy Albert ho mariky ny fahatsiarovana ny nalasanany 5 taona lasa izay. Tonga teny an-toerana ihany koa ny vadiny professeur Ramatoa Thérèse Zafy. Lohahevitra maro kosa no voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Anisan'izany ny fitarainana mpivarotra iray avy any Ambohimandroso Antsirabe tonga mitady eto Andrenivohitra teo ihany koa ny resaka mahakasika ny fahatapahan-jiro izay hanomboka raha pitsohafitra Solonebe sy Toky Ramala. Maro ny famatsimbola natolotra entana narenina ny orinasa Jirama fa tsy hita izay vokany hatramin'izao fa ho maly tsy miova ny olana eo anivon'ity orinasa ity. Maro ny fiantraikana teraka ity fahatapahan-jiro manomboka raha pitso ity voafidy tao amin'ny distrika Nambohidratrimo. Antony izany tsy fahampian'ny rano eo amin'ny tohadrano Andekaleka ka mitarika amin'ny tsy fahampian'ny famokarana herinaratra ankoatra ny fametrahana ilay milina fahaefatra ahafahana manampy ny famokarana. Tsy mahataitra ny mahay ny fahatapahana noho izany efa pitrangy isan'andro ny fanazavana. Tena tsoroko amin'ny maha-olombelona fa tsy taitra vetrany. Tsy taitra vetrany fa avy eo rehefa nandinika ilay tarehimarika sy rehefa nieritreritra ilay Andekaleka eo vao tonga saina hoe ratsy lavitra noho ny isan'andro ange zany ty resaka ty. Fa ilay fahatapahana Jirama nge tsy amin'ny ankapobeny tsy misy filazana zany raha tsy ilaza fahatapahana. Io nge fiainana andavanandro malagasy nge ny any atokantrano zany ny hazavana ny jiro sy efa zatra nge amin'ny malagasy. Efa nzarinareo ratsy ny gasy, nzarinareo maizina ny gasy. Fa ilay fetraikany io amin'ny asa fivelomana andavanandro ho an'ny tena mpampiasa tanjaka ambony amin'ny asa fivelomana. Asa raha tsapany tompona andraikitra, na tsapany fa ininy tsy raha ina, ny fatiantoka ateraka zany Andekaleka tsy mihodina efatrandro zany. Fa eo famotsim-bola, eo ny trafikana volamena, mbola ampin'ny Jirama tsy miasa efatrandro. De ho gaga ve le fanjakana rehefa avy eo. Miandra tarehimarika ivoakotsika sy ny ady hevitra andeha amin'ity fivoriana izay anomboka amin'ny herinandro ity, fivorian'ny anteny mira rotota. Fa hatreto dia mbola manamafy foana averiko androany moa tsika tsy niresaka afa-tsy izay no hoe tsy fisian'ny politika matotra misehatra rehetra. Tonga nitondra ny alahelony amin'ny fanaovana tsindry ireo madinika izay mitady eto Andrenivohitra ny solotena mpivarotra mandehandeha manodidina Analakely. Ny afara tamin'ny fikasihan-tanana ilay mpivarotra izay mba mitady no harapany ny zavaniseho. Ny tanako narary tampoka, narary le tanako aty krampy le tanako dia voatery tonga dia napetrako le izy dia nitazona an'le tanako ohatr'izao dia nandalo ny polisy tompo tonga dia nifohany le entako ary nalainy
de narahako sy nengaviko ihany le izy hoe totio aletako fa zatao zany fa tsy crampe le tanako ary marary atompoko matsy anazy de za tsy mpanao ana tsy meny etako ozy izy efa tsy manara-dalàna de eno ava de mandoza sazoko sy zay dina tokony ataoko aloha satria narary ahako de tsy maintsy voanydina zany ny olona marary de tsy fomba le manao kolokolo tompo ny antso anankiray ahako zany hoe mba omena vola mba amian'le etako fe aleoko mba maty vola ray alina toy zay ny etako rehetrarehetra iny lasa ny any daholo ny etako nefa mbola volan'olona be deaibe no alohako amin'iny ka noho ny antso polisy ankiray de meko ray alina de vao nalainy le ray alina de tsy hita ihany tsy hitako mifangaro be ao anatiny ao izy de tsy mipotra mihitsy nanao farany lasa niditra tao anatin'ny camp mihitsy farany tao birao zareo tao akan'le zavatro de nitsofoka tao ahako akan'le zavatra eto ty le zavatro fetaka sy roka no azoko tao hoe vao fetaka ianao vao kasitanana ianao vao fetaka hoe tsy mahavidiky dirana ty tsy fomba miditra ty ka ny tiako atongavana lasa vavy nametaka anao ireo le lafa le vehivavy naka an'le entana nitsofoka tany any am'lehibe anay ozy izy la makaniny etan'lahy iny de aiza hoany lehibe anareo de anosopatrana ozy izy tonga tatia aminosopatrana tia tsisy lehibe tsisy ezany tsisy entana tsisy akosy pla zany tsisy tonga zany aty ozy izy reto polisy eto anosopatrana reto ahoana ary zano de verina tany tsy any eo ale etako fa mba aiza re etako reo olona ava tena entana mbola ohatro zao ny enjehako ny voalohany famelomana vady aman-janaka ny maray mpianakaviana anahy io mba fameloma tena vady aman-janaka ao aiza am'izao mivady aman-janako zao any mba avoatra am'izao andefasana vola zany reo arak'izay mba tombony azo kely zay voangona ty zany herinandro nitady vola teto de inona moa vola ho alefako hoan'ny any an-tanàna any am'izao ohatro zay nefa io ny famelomako an'ireo any inona volanaovana raharaha fitondra raha zao pejy ny toekarena kosa indray tsy ny lalàna amin'ny feny arena kibony tany no olana fa ny finiavan'ny fanjakana iady amin'ny fanondranana tsokosoko no tsy misy io no nambarany mpahay toekarena sary zazafy maova androany raha ny resaka mikasika ireo fanondranana volamena tsokosoko mivoaka eto Madagasikara 0 sy tahiriny anatrany no mitondra izay vaovao izay volamena 370 kilao tratra tao Afrika Atsimo tamin'ny taona 2024 mitoy ny fampiresahana avyeo nangina ny raharaha volamena 770 kilao tratra tao Komoro ny janoary 2024 nangina ny raharaha volamena tao amin'ny kofra eo anivon'ny ministera 770 kilao sy 370 sy 400 grama nanjavona sy nivadika vy nangina ny raharaha ankoatr'ireo volamena izay saika okasaina naondrana saingy tratra teny Ivato toy ilay milanja 770 kilao saika naondrana tany Dubai amin'izao dia fantatra indray fa teratany malagasy efatra seseloa iray ary frantsay iray tratra tamin'ny fanondranana antsokosoko ireo volamena 20 kilao niala teto nankany Seychelles ilay finiavana ifey ity fanondranana arem-pirenena ity mihitsy no tsy misy hoy ny mpahay toekarena Serge Zafy Mahova fa tiantoka be ho an'ny firenentsika nefa izany indrindra fa eo amin'ny sehatra ara-toekarena eo amin'le fitantanana an'le arem-pirenena mihitsy misy olana zany hoe mila mafisina zany ny fomba itazomana an'le contrôlena an'le fivoahan'le izy na zany amin'ny resaka aéroplanina na zany amin'ny resaka sambo le aéroplanina mizara roa misy vol privé de misy vol commercial de zany rehetrarehetra zany mila ataontsika hoe volonté politique de tsapy angamba le volonté politique erovana an'le arem-pirenena ny tonne volamena à peu près 60 millions de dollars angamba izy raha sy diso raha 20 kilos zany ao anatin'ny tonne manome firy raha ataontsika zany tsika hoe mivarotra 10 tonnes volamena amin'ny tseny raisam-pirenena de manome zay 600 millions de dollars ahoana ny tsy idiran'izany amin'ny fanampiana ny firenena raha 10 tonnes or mihoatra ny 10 tonnes isa-taona mivoaka antsokosoko raha tsy aivina dia efa nisy ihany koa volamena 20 kilao tratra ny entana sambo iray niainga avy taolosy be ho an'ny CSL tamin'ny 20 ny volana oktobra taona 2024 iny sambo niainga taonosy be ny 20 ny volana oktobra 2024 teo no nitondra io volamena antsokosoko io tamin'izany teo ampiangana dia voalaza fa tsy nahitana na inona na inona ilay sambo nanao fisavana kosa nefa ny sampandraraha ny faditserana natao CSL kasarana tamin'izany ireo volamena avy aty Madagasikara atreto dia tsy misy tafaverina amin'ny malagasy ireo volamena izay mivoaka
ary tena mampametra-panontaniana ny rehetra ny tena tompony fanondranana ireo rem-pirenena ireo satria tsy mety hita sy fantatra ny tena atotoa. Eo amin'izay pejy ny toe-karena izay hatrany ambony ny tany famotsim-bola sy ny famatsim-bola ho an'ny asa fampiroboroboana eto Madagasikara. Araka ny tatitra navoaka ny fikambanana tsy miankina iray avy any Suisse laharana 5 amin'ny firenena misy 720 nanaovana tombana no misy any Madagasikara. Firenena afrikanina avokoa ny laharana 5 voalohany araka ity tatitra ity hatrany. Onjalalana Naivomanana sy Toky Ramarla. Voasikajo isandra firenena ahinany sy ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola ho an'ny asa fampiroroany Madagasikara. Araka ny tatra taona 2024 nataony fikambanana tsy miankina Base Institute of Governance. Araka ny tatra navoaka an'ity fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Suisse ity dia laharana 5 amin'ireo firenena 720 nanaovana tombana amin'ny famotsiana vola maloto i Madagasikara. Voasikajo ao anatin'ny faritra miloko volomboasary, izany hoe ambony be ny tahan'ny famotsim-bola i Madagasikara. Iray faritra amin'ny ao i Mozambika sy Myanmar. Firenena afrikanina maro no ahitana izay famotsim-bola sy famatsim-bola ho an'ny asa fampiroroana izay raha ity tatitra ity hatrany. Anisan'izany ny Repoblika Demokratika ny Congo izay mitana ny laharana voalohany, manaraka azy Haiti, i Guinea-Bissau ary koa i Mali. Ireo firenena Europeana kosa manana ny tahambany indrindra izay sokajiana ao anatin'ny faritra maitso raha ity tatitra ity hatrany. Isan'izany Finland, Suède ary koa Islande. Isan'ny taona no mamoaka tatitra toy izao ity fikambanana tsy miankina iray any Suisse ity. Tanjona ny andrefesana ireo loza manambana ho an'ny firenena iray, vokatry ny tahan'ny famotsim-bola ao aminy. Fatombanana ienatra any amin'ny 700 taona ny vokatra jirofo ivoaka ao amin'ny faritra Analanjorofo amin'ity taona ity no ny fetraikan'ny rivodozanandalo raha manodidina ny 210 taona izany tamin'ny herintaona ho ny gouvernoura Randriamanantena Marcelin ny 20 oktobra izao no isokatra ny tsenan'ny jirofo taona 2022 2022 ho an'ity faritra ity tsy maintsy atao ara-dalàna sy matianina ny fikirakirana ny vokatra araka ny fampizarana nandritra ny fivoriana raha ny gouvernoura sy ny foibe-paritra ny varitra ary ny mpandrara sy ny mpanangom-bokatra ny 12 oktobra lasa teo. Tsy maintsy manana karatra nankatoavan'ny faritra sy ny foibe-paritra ny varitra ny mpividy vokatra. Tsy azo atao ny mividy jirofo amin'ny kapoka mba tsy isian'ny fananarotana ny tantsaha mbola misokatra ho an'ny teratany malagasy sy ny vahiny maniry sehatra amin'izany ny fangatahana fahazahon-dalana sy karatra araka ny fanazavana hatrany. Faikatona amin'ny sabotsy 12 ny volana oktobra io ny tao-panjonona any amin'ny faritra loatra mangoro. Isedra fahasaranana indray noho izany ireo mpisehatra rehetra eo amin'ity lafim-pivelomana iray ity. Mangataka fanampiana sy fitsonjovana azy ireo noho izany ireo mpisehatra eo amin'ny hazandrano. Ny rianriana Rovony MBS Mbatona Zaka. Tao anatin'ny 10 taona farany izao dia tsy mitsamo totongana ny vokatra hazandrano aty amin'ny faritra loatra. Tsy voaja araka ny tokony izy ny vanim-potoana fanatotizan'ny trondro. Ahina olany tamingana io hazandrano aty aloatra io raha mitoy izao hoy ny filohan'ny federasiona zona Tanambe Andriamatora Kotomoris. Hoavy tokoa ity ny hidy-rano amin'ny 15 oktobra izay tsy hoela raha tsy sika zao hita maso mijoro mitsangana mandray an-tagnana dia antenaina fa ho tsisy ary olany tamingana io hazandrano aty amin'ny faribena laotra ka dia manao antsy hoavy misy ny hoe sika izay mpanao mpandika ireny lalàna ireny dia mangataka re tompoko rehefa mba mihidy ny rano dia mba samby hanaja izany fitsipika izay efa napetraky ny fanjakana hatrizay ka hatramin'izao. Tsy mandahy ny fanakatonana ny tao-panjonona ny mpisehatra amin'ny hazandrano atao amin'ny faritra loatra saingy mangeta hita fanampiana kosa izy ireo malohana ny fisondrotry ny vidim-pianana ankehitriny. Nefa ny entana daholo misonrotra nefa ny anay eto fomba misy fisondrotan-japo mividiny ihany mividiny raha vomba misy olona mantany ohatrina toy ny roalina tenana mba inana be sisika nefa dia pahazo ataony amin'ny be sisika zany eto fa ny olona mihitsy ny tsisy vola vidianany anazy. Tena aloha dia tena ratsy loaka alaina lafo tonga ty vidiany mifidy mora be raha ohatra ny mpivarotra trondro no sady tsy manana fitadiavana koatra ny trondro
tsy mba manana mpanampy hoe tokony ampiana ohatra ireny faritrafa reny katina ny rano amena fanampiana mpanarato amena fanampiana ny vato ka raha ohatra ny eto Ambatondrazaka mba mangataka fanampiana zany zay noho ny fidin'ny rano fanirano afantatra hoe tsy maintsy mihity. Nitsikatra loatra eto dia nisan'ny sehampiveloman'ny mponina tsy voajery ny mpitondra fanjakana akoatra ny fambolena itontolon'ny jono ity. Eo amin'ny vaovao ny tontolo ny asa kosa indray dia mitana ny sain'ny maro hafa indrindra ny mpiasa malagasy ny fanapahan-kevitra noraisy ny fanjakana fa tapitra amin'ity taona ity ny fandraisan'ny mpiasa tsy miankina ilay karama farany ambany 2024 nolazain'ny filoha tamin'ny volana May lasa teo tsy mazava amin'ny mpiasa malagasy ny tena tian'ny fanjakana tongavana hoy avy amin'ny sendika ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny fisemare raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny tisy androany ity sary sirinjatsary ny Andry Rakotomalala. Tena fanabadona ary fanaovana tsintsinina ny mpiasa malagasy ny fanapahan-kevitra mandroso miverina ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoy avy amin'ny sendika ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny fisemare. Ho tapitra amin'ity taona ity mantsy ilay fampiakarakarama nampanantenain'ny filoha araka ny didim-pitondrana nivoaka ny herinandro lasa teo. Izany hoe iena ary iverina tamin'ny karama farany ambany teo aloha ny karaman'ny mpiasa manomboka amin'ny taona 2024 io. Tsy mety izao zavatra niraisin'ny fitondram-panjakana zao satria miteraka savorivory le izy ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa ho anay sendika ihany koa satria sahirana na fanazavana an'le izy ara tsy azo mpiasa satria raha fanambarana araka le tenteri tamin'ny voalohany tery dia hoe karama farany ambany 250 000 ariary tsy izay nefa n'le izy fa tapitra ty taona ty dia miverina any amin'ny 217 000 ariary regny karama dia ny zavatra sosikevitra zany nomenay zao zany zay dia efa miantso amin'ny fanjakana tsy tokony isy karama midina zany aloha e au moins zany mba mijanona eo miantso ny fanjakana zany mba hanamora an'le fampiresana zany hoe zany amin'ity volany ty efa tokony isy ny fampiresana ho an'ny fisondrota karama 2023 fa raha mahazatra atsika mantsy volana avril any vo misy décret mivoaka volana May any le mpiasa vo misitraka an'izay fisondrota karama zay vidim-penina nefa miakatra ka raha zao vidim-penina miakatra zao ny mpiasa efa zatra mandray raha ataontsika hoe 20 000 ariary izy 520 isa dia rehefa tonga 2023 zany lasa midina 20 isa indray ny raisiny zany hoe miteraka fikorotana ny amin'ny fitantanana ny tokantrano tsirairay zay zavatra zay. Akoatra izay mila jeren'ny fanjakana ihany koa ho ny fanazavana ny fototra tena makarary ny malagasy sy ny toe-kareny Madagasikara. Tsy tokony teraka adevitra taka izao akory mantsy ny resaka karama ho ny fanazavana raha tena mivelona araka ny tokony izy ny malagasy. Eo koa tsy tona konsaina zay nge le hoe le fototra mihitsy ny aloha tokony hojerevana fa tsy atao hoe afinaritra an'ity olo ty dia zao no tenenina mialatsiny ara miteny an'izay fa tokony misy dinika lalina io hoe inona ny tena fototra io tsy verena karama jerena antsika fisataona miady an'io karama io e tsy tokony izay ny lojika zavatra fa tokony jerena hoe inona marina zany ny tena fototra olana marary ka tokony ho rafitra mipetraka le izy fa tsy hoe isataona dia ampiakarina miakatra le izy nefa tsy mifanaraka ny vidim-piainana satria maninona satria le fototra ny tsy ao ny toe-karena nge tokony hifanaraka ny fampiakarana ary tsy hoe vaolana ny fampiakarakarama fa ahoana ny atao ampitombo ny vokatra rehefa mitombo ny vokatra tombo ny vola miditra tokantrano na amin'ny toe-karena mety tsy angataka akorytsika ampitombo indray ny karama. Miantsony amin'ny tokony hanajana ny lalàna mifeny asa sy ny fampanjakana ny zony mpiasa malagasy ny fisemare. Marobe mantsy ny fitarainana voarain'ny sendika mikasika ny tsindry ny antso zay amin'ny endro maro samihafa ataon'ny mpampiasa amin'ireo mpiasa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia potika tanteraka ny omda ankehitriny manoloana ny zava-misy miaritra amin'ny mpanakanto raha ny fanambarana nataon'ireo mpanakanto mivondrona ao anatin'ny sendika androany tetsy Faravohitra. Misy eo lany ny tsindry sy ny gaboraraka ary toa lasa mitera-doza ho an'ny mpanakanto indray aza ny fijoroan'ny omda raha natao iaron'ny zony no nametrahana azy teo. Ando miaratiana sy Mateo Prince. Tandindondoza ny mpanakanto manoloana ny tsindry sy ny gaboraraka misy eo lany ao anivon'ny omda amin'izao fotoan'izao. Fampitehana sy fampizarazarana ny mpanakanto malagasy ny zavamisy eo anivon'ny Tibrao ity izay natao hiaro sy hiaina izy ny mpanakanto noho ny afitsiko ny ministera tompon'andraikitra. Lalovina ary anjakazakany antoko freedom tanteraka ny omda lasa kianjy fampitona izy menakavy.
ankoatra ny talepy-solo toerana eo aniviny omday izay tsy iza fa olony antoko fridoma ihany mantsy dia tediavin'izy ireo soloana olony antoko ihany ny filohan'ny filan-kevim-pitantana anaraka ny fanazavana trangy izay tsy azo ekena ary manosiosiny izo ny mpanakanto ankoatra ireo efa nanompoka ny volana febroary no tsy nandray vola tao amin'ny omday intsony ny mpanakanto tsy nisy ihany koa na fivoriana iray aza tamin'ity taona ity raha nambaran'izy ireo ifarana ny 13 novambra ho avy izao anefa ny feptom-piasany ny filan-kevim-pitantana ny omda ka antony metrahan'izy ireo ny ayay amin'ny mety sy ny kilalao maloto tsy manaiky ny fampidirana politika ao amin'ny omda koa zay indrindra hoe fanjakazakan'ny fridom zany oka ny ministera tsy hijabaka itsono ao amin'ny omda miandry lalàna vaovao efa tsy mandray ny zonay mpamorona ihany zahay aleo ny artista no ifandamina ko mpandidy sy mpanapaka ny zoanay dimy atsaharo ny fampizarazarana ny artista fa tsy mendrika ny kolotsainy zany lasa ohatrany le MSK moa nadikanay ato hoe ministerany setrasetra sy kakaiko araka le teny solo tena ntamatavy sy mazanga rehefa vilana ny any ambony dia mivaralilana any ambany izy mojajaona sarao monsieur le président zao zay endry hatramin'izao zay endry nanaraka ny resaka fanaovana taminao fa misy olona tsy endry sady ratsy fanahy mieraketraka nefa zay tsy manam-bola noho izany sarao efa tsy nandray vola ihany zay foheritaona idio le amdalo sady mirodana ataona le amda nanatanteraka fihetsiketsehana teny faravohitra ny sindika ny mpanakanto io maraina io nanehoana izy ireo ny firaisankina manameloka ny zavamisy eo amin'ny omda miantso ny fitondram-panjakana andrainy andraiky ny malona ny toe-javamisy izy ireo ka ampisaraka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary anakatona ny omda mandra-pisi ny vahaolana nilaza ny roso amin'ny sehatra mafimafy kokoa ny mpanakanto raha toa tsy misy miaino ny vahaolana arosiny makasika ny fitantanana ny omda vaovao ny tontolon'ny fitsarana kosa indray tsy ampy ny mpisolo vava miasa eto Madagasikara misy amin'ny faritra mihitsy aza no tsy manana izany ny votra io nandritra ny fanamariana ny fankalazana ny 20 taona ny jorony ny olafitra ny mpisolo vava androany tetsy anosy Andomeratiana sy Mateo Prinsiatra ny aiky ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara fa mbola maro ny leso ka tsy afana mahazo antoka ny sy ny fitsarana madio mila ezaka sy fanarena goavana izany eo amin'ny sehatry ny fitsarana zany tokony mampiatra zay hoe tany-tandalana zay satria ny fitsarana no mandafarany amin'ny teny frantsay hoe c'est le dernier rempart rehefa ny fitsarana no tsy mandeha amin'izay fanaraka amin'ny lalàna zay dia ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy no lasa manaraka an'izay fa raha ohatra ka ny fitsarana mitazona n'le toerana izay hoe fitsarana madio malalaka ary maleo tena indrindraindrindra maleo tena tsy mandray baiko na avy amin'iza dia manao an'izay andraikan'izay ny fitsarana hoe mandafarany ka raha sanatria ara misy zany avy aty amin'ny fiarahamonina mety zavatra tsy mety rehefa mbola mijoro ny fitsarana dia voary foana ny fiarahamonina fa rehefa tsy mijoro amin'le tokony ho izy ny fitsarana araka ny lalàna satria ny lalàna misy ane efa afaka ananana fitsarana araka ny tokony ho izy fa mila ampiariny ireny lalàna iny raha oharina amin'ireo firenena ny velany mbola ambany ny tany mpisolo vava miasa eto Madagasikara manodidina ny arivo mahery izy ireo no afaka miasa ara-dalàna ny 900 amin'ireo anefa dia saikany mivangongo eto Antananarivo avokoa misy manoloan'izany ireo faritra no tsy manana mpisolo vava mihitsy toy ny any Bovombe sy Port Berger trangy izay mampirongatra sy manomevahana ireo pisoloko sy mpisandoka mbola olana ihany koa ny tsy fahasain'ny olona nantona mpisolo vava mialo raha tojolana mbola tsy tafiditra ao anatin'ny kolotsain'ny malagasy ilay hoe manantona mpisolo vava mialo mba hisoroana fa efa mipoka foana ny raharaha efa misy ny simba izay vao manantona mpisolo vava fa tokony misoroka isika tokony miditra amin'izay kolotsaina mahay misoroka izay dia manantona mpahay lalàna mialo fa tsy miandra ny loza akory vao manantona mpahay lalàna tsy ny rehetra no afaka maka mpisolo vava rehefa misy tranga na olana teny ilana azy ireo manao ny tsy ho zavatra ny olona iray raha tena tsy afa-miala mitaky tamberina ndraikitra avy amin'ireo mpisolo vava nefa zany manao ny asany araka ny nametrahany lalàna azy tsy manana fafana an'izay rehetra aloha mazava ho azy fa somary lafolafo ny maka avoka amin'izao
somary lafolafo maka avoka am'izao dia ny olona manana fafana ny tena afaka anao an'izay fa ilaina koa nefa izy amin'ny raha sarotra mba afaka miaro azy sy iaro ny zon'le olona zay ny tena ilana n'le avoka. Eo aloha araka le hoe ty kolokolo ty zany mbola tsy foana mihitsy ny etantsika dia eo no mahatonga zay entiny ty vola tikatra. Io zany amin'ny tonga le fitenenana hoe sonjo ray loasa ozy tsy loazan'izay misy maningana foana hoe mamaraha foana efa tsy aro mitovy daholo rehefa olona. Ohatran'ny tsy maame fahatokisana zany fa ohatran'ny mampisalasala eny amin'ny lafiny anankiray e. Eny ohatran'izay zany aloha fahitako an'ilay izy. Fametrahana ny hoe fanajana ny asany sy ny fitondrana ny fahamarinana zay zany tokony hoe metrahana an'zareo amin'le asany. Mankalaza nisy 5 taona nijoroany io lavitry ny mpisolo vava amin'izao fotoan'izao. Maro ny hetsikana marian'izany isaky ny faritra. Androany nisy ny famelabelaran-kevitra na raina devitra tetsy Sanosy tafiditra ao anatin'izay fankalazana izay. Niompana betsaka tamin'ny loha hevitra manao ny hoe tantandalana sy fampandrosoana ny lahadinika. Misy fehi-kevitra ivoaka ka ho alefeny amin'ny manampahefana raha ny fanazavana mahakasika indrindra ny asa ny ho lavitry ny mpisolo vava. Fa misy eo lany ny endrika fanampara-pahefana ataon'ny olon'ny fitondrana ankehitriny. Olona mitonona ho tanana kavana ny prezidansa ary milaza ho mpanolontsaina minisitra indray mantsonona ao adalana manapatra ny fahefany atao amina tokantrano iray tetsy Andoharany fotsiny Tsiprian'izay tateriny Andomiaratina sy Mateo Prince. Tamin'ny taona 2012 no nahavitany ity trano ity, tsy nisy nipetraka ny taonany maro. Fianakaviana iray izay avy ny tompo-trano ihany no niangavy nipetrahany ao mandra-pahavitany tranony. Ny fanarahany rotonta tamin'izany fa enimbolana ny faharetany ny fipetrahany ao amin'ilay toerana ary mandoko ny trano rehefa miala. Tsy mandofa ny trano fa ny karamany mpiambina efa teo hatramin'izay no aloha. Tapitra ny volana jona teo ny fepitaona tokony ialana izy ireo. Nangataka iray volana fanampina nefa ireo fianakaviana nipetrahany no izy ireo mbola anatin'ny fanamboarana. Indrona nemitra ny fotoana izy ireo, tsy nahatra izany ny tompo-trano. Ny 8 septambra fa tonga teny an-toerana haka ny fanalahidy. Akora nefa fa trano tsy misy ninina intsony ny vantan'izy ireo. Tsy nisy nandrombinana fa lasa avokoa ny varavaram-by sy ny varavaran-kazo rehetra, miampy ireo fitaovana maro izay efa mitety-bidy hatrany amin'ny 70 am'zato tapitrisa. Dia efa avy eo ilay olona mandalo misy patsaka sy misy olona eto amin'ny mpiaramonina zany tonga dia ory madama tena mahireza dia fa ahoana loza grave be ngefa tena mahireza fa tranonareo ngeka tsisy ninina tsony dia tonga dia tafapetraka ny jery fa tena hoe tonga dia hoe zao ny zavatra misy dia natsona moa izy ny telefony eny miverenana ao tonga avy ianao aty dia tonga taty izany dia teo zay vao nafantatra hoe eo izy vao mitenany izany keo sisy efa ray volana sy tapany ny ala tato 8 septambra izy miteny hoe ray volana sy tapany alohan'ny 8 septambra izy miala tato nefa izy any aminay miteny hoe 4 septambra izy no averinay ny lakile fa vita daholo ny travaux. Za aloha dia miteny mihitsy hoe tsy nisy namaky ny trano satria raha nisy namaky ny trano tokony niarana hiditsika avy eo ivelany fa tokony hoe nisy zavatra nangadiana tao fa raha izao dia ny bataina ny tsirairay fotsiny ny varavarana dia ny bataina izay hitana tiatiana ao alaina tao amin'ny trano. Mitonona ho mpanolontsaina ministra vitsivitsy ilay fianakaviany tompo-trano no sady nanao adalana teto amin'ity tokantrano ity. Milaza ihany koa fa tanana kavanana ao amin'ny fiadidian'ny repoblika aka tsy matahotra izay ataony tompo-trano. Efa misy procédure mandeha ihany aloha any amin'izao tsika miteny izao hoe fa na izany zany mana fotoana ihany sady mampalahelo ilay izy miteny hoe ataovy izay ataonareo fa za indray tsy vonona ny jatra raha ohatra ka ahatafaka hadranareo fa za koa mafilamosina. Mitonona izy hoe izy tanakava izy mpanolontsaina ao ministry ny polisy mitonona koa izy mpanolontsaina ao ministry ny vola mpanolontsaina ao ministry ny raharaham-bahiny mitonona n'izay izy aloha zany fa ilay ministry ny polisy aloha tena fantako fa ilay ministera roa tsy afaka ao amariniko fa tononona torak'izay koa hoe izy miteny hoe za koa ne olona tena manana ny lanjaka ao an-dapa. Tsy nanao fampilazana tany amin'ny fokotany izy ireo raha niala tao amin'ity toerana ity ary mbola misoratra amin'ny fokotany ho iatran'ny fanazavana. Fantatra fa notoriana ilay nanao adalana ilay mpiambina ary voatazona amponja vonjimaika eny an-tanimora amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana trany nosoloan'izy ireo avy-ambadiny ihany ny mpiambina ity toerana ity raha nipetraka tao izy ireo ary noroaina ny mpiambina teo aloha. Tsy vao izao rehefa matetika mihitsy no misy tranga fanaroroana tampahefana ataon'ny olona fitondrana ary misy eo amin'ny endriny maro zany tahaka ity nisy eo tety Andoharany fotsy ity.
Naneo ny aiainy manoloana ny fanambarana nataon'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ny olafitra ny mpanao gazety mikasika indrindra ny famoaham-bavao amin'ny haino vakijery izay nanaova ny sendikany mpitsara antsony amin'ny tokony hanajana ny présomption d'innocence na ireo fenitra sy ny anatana-tohatra rehetra mikasika ny raharaha mandalo eo anivon'ireo rafitra mpanao fanadihadiana tsy midika ho fanohitohinana ny asa fanaovana gazety anefa izany hony avy amin'ny SMM fa ny fanajana ny lalàna sy ny zony tsiraray hanotaky na sary sirindratsary ny Andry Rakotomalala. Tsy midika ho fanohitohinana ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety mihitsy ny antso nataonay mikasika ny tokony hanajana toy ny Anakandriamaso ny présomption d'innocence hony avy amin'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Fanajana ny tsiambaratelo ny antota-taratasy sy ny fanajana ny zony tsiraray no tanjana ho ny fanazavana ka tsy tokony hamoaka vavao hamialohan'ny fiakarana fampanohavana ny avy amin'ny mpitandro filaminana na ny rafitra mpanao fanadihadiana. Dia ny tianay mafisina ao anatin'izay dia hoe ny raharaha rehefa mahakasika raharaha-pitsarana miainga avy eny amin'ireny officier de police judiciaire ireny zany dia tafiditra ao anatin'izany ny atao hoe fanajana ny tsiambaratelo ny fanadihadiana sy ny tsiambaratelo ny famodi-pitorana ka tsy tokony izy vaovao mivoaka le izy na zany mahakasika ny tenan'ilay olona manokana izay voatory na izy zany mahakasika ny mpitory ihany koa indrindrindrindra na ihany koa mahakasika ny tompon'andraikitra zany izay manao ny famodi-pitorana sy ny fanadihadiana izay le hoe fanadihadiana savaran'ando na ny enquête préliminaire fa kosa efa noresahanay mazava tato hoe tao anatin'ilay communiqué dia hoe misy ilay hoe fahatratrarana ambodiombona ny flagrant délit zany amin'ny resaka fandikan-dalàna ireny zavatra ireny efa zay le efa tratra ambodiombo le olona exception angamin'izay zavatra zay hafa zay raha hoe zay no mety mivoaka fa ny akamaroan'ny raharaha zay misy dia matetika mivoaka foana io resaka hoe communication avant déverment io. Nitondra ny aiainy manoloana izany moa ny avy amin'ny olafitra ny mpanao gazety hatamin'ny alalany ity fanambarana ity. Voalaza tao anatin'izany fa mety hanohitohina ny asa fanaovana gazety io antso nataon'ny sendikany mpitsara io. Tsy tokony ho sakana tsisy trahan'ny olom-pirenena vaovao marina izany ho ny fanazavana saingy ilaina ny fahaiza-manao ny mpanao gazety mba hitazomana izay fanajana ny présomption d'innocence na ny zony tsirairay izay. Ahoana moa ny ahafahan'ny mpanao gazety manao ny fanamariana-baovao izay adidy sy andraikiny hiavahany amin'ireo mpikirakira ny tambazotra sosialy na ny mpanao Facebook zany raha toa ka hoe sakanana ny loharanom-baovao tsy hamoaka ny vaovao fa manentana kosa ireo mpanao fanadihadiana na ireo enquêteur zany eny anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena mba hahaify an'izay serasera ho ampitaina amin'ny fampitana vaovao zay azon'ny mpanao gazety mampita ny vaovao any olo-pirenena fa izay no mampiavaka antsika mpanao gazety hoe manana ny fahaiza-manao sika amin'ny hoe fanamariana-baovao ilayntsika zany loharanom-baovao azontsika ny vaovao indrindra moa ireo mpanao gazety mikirakira ny trangam-piarahamonina na ny antsotsika hoe fait divers no tena voakitika ao anatin'izay ny zoana amin'ny fahazoana vaovao dia ny OGM kosa nefa zany dia mitaka ny fiaramiasa amin'ireo tompon'andraikitra ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka eo anivon'ny sekretariat-mpanjakana madidin'ny gendarmerie pirenena ny amin'izay hoe avelao alalaka ny mpanao gazety hitrandraka ny vaovao. Pejy maresaka iraisan'ny pirenena hateratany Iraniananarivo no mikomby tsy mety manao voaly intsony taorian'ny fahafatesan'ilay tovovavy iray voasambotra noho ny tsy fanaovany voaly tany an-toerana. Voasikazo ho fitafy tsy mendrika no nanaovan'ity tovovavy ity ka antony ny samborany mpitandro filaminana azy. 3 andro taorian'ny fitazomana ponjanjo moa no namony ainy ity tovovavy ity. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Toky Ramala. Efa ho iray volana izao no ahitana fihetsiketsehana anoherana ny nanjoy ilay tovavy antsoina hoe Masha Amni any Iran. Ity tovavy ity izay nosamborina noho ny tsy fanaovany voaly tamin'ny lohany ary maty 3 andro taorian'ny samborany mpitandro filaminana azy. Antony samborana azy ny filazana fa manao akanjo tsy mendrika ny tenany. Niteraka hatezerana teo amin'ny ankamaroan'ny Iraniana io trango io ary Iraniana ny arivony amin'izao no mikony tsy mety manao voaly intsony vokatra io trango io ihany. Milaza kosa ny mpitandro filaminana etsy ankilany fa vokatra ny fijanona ny fotampoka ny nafaty ity tovavy ity fa tsy nisy fikasihany tanana azy nandritra ny fotoana nitazonana azy tany am-ponjy. Ity fanambarana ity izay no amafisiny eny ao manjerim-panjakana ny an-toerana tamin'ny alalan'ny horonan-tsary mirakitra ny zava-misy tao amin'ny paositry ny polisy
Ny avy amin'ny fikambanana Amnesty International indray dia nilaza fa mampiahiaina fahatesan'ity tovovavy ity. Ireo mpanao fihetsiketsehana etsy ankilany nanamafy fa vokatry ny donamafy nahazo tamin'ny lohany no nitarika ny fahafatesany Masha Amni. Tanàna 30 any Iran amin'izao no ahitana fihetsiketsehana noho ity tranga ity. Nahitana fihetsiketsehana voalohany tany Sakez Kurdistan, tanàna Nevindy, ary koa Teheran toerana nisehoan'ny fahafatesana. Olona maro nefa voasambotra vokatry ny fifandonana teo ampitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana izay nandoro ny voaliny teo amin'ny arabe. Tamin'ny 29 ny volana septambra lasa teo dia mpanao fihetsiketsehana 200 izay ahitana mpisolovava sy mpanao gazety izay sokajiana ho mpanakorotana no samborony mpitandro ny filaminana. Misy amin'ireo nosamboron'ireo no teratany vahiny raha ny fanambarana nataony mpitandro ny filaminana iraniana. Tapitra trendray ary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hatony mahazatra moa dia ny fandaharana ona marina sy ny fandaharana Global News no arainao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izay aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Le Borol ny sampana fampalalam-baovao. Manome fotoana ho amin'ny raha pitso indray avelo maro tompoko.